Nandritra ny taona 2024 mahery ny 2020 ireo namony ainy vokatry ny fiotsahan'ny tany teto Antananarivo araky ny tatitra voaray teo anivon'ny BNGRC. Anisany nasarika ny sainy maro tamin'izany ny trangany seho teny amin'ny faritra Ambaninapahamarinana. Ankehitriny tafiditra tanteraka ao anatin'ny vanim-potoanan'ny orana isika eto Madagasikara. Nisy arak'izany ny fipetra noraisiny teo anivon'ny BNGRC ho fisoroana ny loza mety hitranga amin'ireny toerana mety isin'ny fiotsahan'ny tany eto Antananarivo. Momba ny resaka vatobitsaka sy ny fiotsahan'ny tany efa anatina forte sensibilisation zany raha ho any amin'ny faritra avo eny resahana satria efa apetraka eny atao hita mason'olona mihitsy zany mametraka marikage zay hoe eto atahorana faritra atahorana maro be le faritra fa efa mametraka an'izay zay nanomboka talohan'ny fety io. Tokony hitandrina ireo olona mipetraka amin'ireny toerana ireny raha ny nambarany tompon'andraikitra hatrany. Eo toeran'ireo moa zany tsy afena efa fantatry le olona io loza mitatao teny faritra avo sasan'ireo ao anatin'ny vanim-potoana fahavaratsika zao zay mafy tokoa le mitombo kokoa zany le risika ny simizoly ka manamafy an'izay fampitandreman'izay zany hoe tokony ialana zany le toeran'ireny satria tena mitera-doza no zavatra eo efa hitantsika moa ny loza nateraka reny io tsy voatery faritra mpamarinana ihany no lazaina eto fa faritra avo maromaro eto Antananarivo zay efa misy nahitana loza na koa rindrim-bato mitatao reny efa ao anatin'ny orana be tokony akana fipetra ialana zany raha ohatra hita fa tena titera-doza. Amin'izao fotoana izao misy ny fitadiavana vahaolana ataon'ireo tompon'andraikitra isan'ambaratongany entina amin'ndrana ireo olona mipetraka eny amin'ireny toerana ireny ho fiarovana azy ireo amin'ny mety ho fiotsahan'ny tany.